Manatitra ny arahaba mba mpiraritsoa antsika rehetra mpanaraka ny SMTV amin'ity androany ity indray. Elaela isika tsy niaona ka izahay moa dia tsy mitsahatra mitondra zava-baovao ho antsika mpanaraka ny SMTV. Ka amin'ny androany dia hiresaka kely momba ny SM Business School isika. Ny SM Business School moa dia tsy zoviana amintsika intsony ny fahaiza-manaony amin'ny fanofaninareo mpianatra hanangana ny orinasany manokana, izany hoe ho lasa mpandraharaha. Ao amin'ny SM Business School moa dia misy ny mention izay efa nahafantarana anazy hatramin'izay anankitelo, dia ny gestion business, droit éthique des affaires ary ny informatique de gestion. Licence hatramin'ny master no nahafantarana anazy io, izany hoe ireo mention ireo dia appliqué amin'ny master, ny entrepreneuriat appliqué stratégie d'entreprise, ny informatique appliqué à la gestion ary ny droit éthique des affaires appliqué. Fa amin'ity taona vaovao ity dia manana tolotra vaovao ny SM Business School izay mahafinaritra be mihitsy, satria dia hitantsika ireo zavatra mahaliana ny tanora amin'izao fotoana izao. Voalohany aloha dia hitantsika ny finance et comptabilité, ny commerce international, transit et douane, communication marketing et design, ny entrepreneuriat et management des PME sy PMI, ny création et management des industries touristiques, ny cybersécurité réseau d'entreprise, ny intelligence artificielle izay tena malaza be amin'izao fotoana izao, et analyse de données ary ny programmation web et développement de logiciels. Ny DTS azavaiko kely tsy mitovy amin'ny licence manko première année, deuxième année ary troisième année, fa ny DTS zany roa taona ianao dia efa misitraka ny diplôme technicien io, izany hoe première année sy deuxième année ihany dia efa afaka miasa mandalina an'ireo filière maromaro amin'ny SM Business School ireo. Koa anareo ray aman-dreny mpianatra, ho antsika mpianatra izay afaka baka teo na ho antsika izay te ahafantatra an'izany hoe inona izany business school izany, dia manentana antsika izay atao amin'ny vondrona SM hanatrika ny salon des étudiants izay misy ny SM Business School amin'ny ireto daty manaraka ireto: ny 25, 26 Otoavy izao dia hitantsika izy ao amin'ny village Voary Andotapenaka, ny 26, 27, 28 izany hoe telo andro be izao dia hitantsika ao amin'ny Barea Mahamasina, ary ny 2 sy 3 septembre dia hitantsika ao amin'ny Palais de Sport Mahamasina. Izany hoe amin'ireo daty rehetra ireo hitantsika ny SM Business School avokoa, ary amin'ny fotoana io afaka miresaka amin'ny chef de mention tsika, ny directeur des études, hoe ohatran'ny ahoana tokoa izany mandala amin'ny business izany, inona ny zavatra ataon'izany université SM Business School izany, dia manasa antsika ho tonga maro be fa betsaka ny zavatra ho hitantsika ao, mba tsy ho diso fanantenantsika hoe diso filière tsika na diso mention, fa amin'izay tsika mahafantatra tsara hoe inona ny tena tokony atao, inona ny asa miandry antsika, ohatran'ny ahoana izany fiainan'ny université izany. Raha misy fanontaniana tianareo apetraka na manitikitika anareo mialohan'io salon io dia aza misalasala mandefa message manana ny page ny SM Business School na ato amin'ny SMTV raha tsy maninona mihitsy, na miantso ny laharana izay voasoratra eo ambany. Mirary sy tompo.